voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ny joroako fahaolombelona. Kevinina ny anarako, za mbola mpianatra fa ny tao anatin'izay mbola mampianatra anazy izay ny se-révélé tamiko Jesosy. Za zany taloha anisan'ny olona azo lazaina hoe religieux fotsiny, tsy nafantatra ny tena fahamarinana, tsy nafantatra ny Jesosy, tsy nafantatra ny famonjeny, fa tena juste fotsiny hoe tao anatin'ny fombafomba mpivavahana, mila mivavaka isan-kalahady dia mila makany am-piangonana fotsiny, fa tsisy fahalalana momba an'i Jesosy ary tena tsy nafantatra fahamarinana mihitsiny. Fa taty aoriana na entoroteny izay azy nakasika be amin'ny foko, resaka momba ny fiverenan'i Jesosy ilay izy, hoe raha iverina ve Jesosy mofo vonona ve za. Tao anatin'izay nisy resaka fahamasinana tenenin'ilay mpanompon'Andriamanitra, nisy resaka fialana amin'ny fahotana. Tao anatin'izay tena natsapa mihitsy nefa tena tsy vonona mihitsiny, fa teo koa nefa ny se-révélé tamiko Jesosy hoe en tant que mpamonjy, mbola se-révélé tamiko zany izy hoe raha amin'izao fotsiny tsy mahavita mamonjy ny tenako, tsy ny fahendreko amin'ny maha-olombelona no mahavovonjy anahy, fa tena hoe mila famonjena avy aminy dia nanomboka teo dia nibebaka aloha fa nahita hoe fa be dia be ireo zavatra mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nataoko. Ao anatin'izany ny idôlatria, ao anatin'izany ny zavatra tiana mihoatra no Andriamanitra moa zany, dia ao anatin'izany koa ny ireo fahazaran-dratsy rehetra, ireo zavatra izay mbola mahavariana be, ohatra ny anisan'izany zao ny jeux vidéo izay tena namatotra anahy. Dia ny se-révélé tamiko izy en tant que mpamonjy, se-révélé tamiko izy fa izy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tao amin'izay dia hitako fa tsisy fiainana raha tsy eo amin'i Jesosy, lasa nisy dépendance taminy dia lasa nanomboka tsy à l'aise zany e, tsy à l'aise raha tsy manana an'i Jesosy ary tsy manana an'izay fiadanana izay mihitsy raha tsy manana an'i Jesosy, fa misy fiadanana izay tsy hay hazavaina zany atolotr'i Jesosy ho an'izay tia azy. Lasa tsy resaka fivavahana isaky ny alahady intsony ilay izy, fa lasa fiainana andavanandro, satria tsy raha ny isaky ny alahady tsy ampy raha ohatra ka hoe te hizotra amin'ny fahamasinana raha te hanaraka an'i Jesosy, fa isan'andro mpiainana ilay miaraka amin'i Jesosy, dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany.